Lafo vaovao fatateraka kosa indray tsanikely soroka teo amin'ny fampiroboroboana ny fandraharahana madinika ny famoronana asa-tena ary ny fampiofanana ireo mpisehatra i Johane Rajaobelina fony fahavelony izay marihana mo fanamony ainy ny volana Desembre tamin'ny taondasa hoentina manohizany asa izay tanterahan'izany ary dia misy ny tetikasa izay antsoina hoe in mémorium of Johane Rajaobelina entina anohizana ny fanohanana ihany koa ny fikambanana aza izy ity araka izao tatitra hoentin'ny ravakaran'Andriamanalina eo amin'ny sary ny tsirakotorson izao. Fanompoam-pivavahana ho fangataham-pitahina amin'Andriamanitra ny tanterahana teto amin'ny chapelle du foyer de vie aza Andrianarivo no nentina nanamarina ny fanombohan'ny tetikasa in mémorium of Johane Rajaobelina izay tetikasa irahan'ny fikambanana aza na ny ankohonana sahirana arenina sy ireo namany Johane Rajaobelina. Raha namony ainy ny volana Desembre 2024 lasa teo i Johane Rajaobelina dia nanapa-kevitra ny anohy ny asany ireo namany amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ity tetikasa ity. Amin'ny alalan'ity tetikasa ity dia misy ny fanangonana ny fanampiana ireo malala-tanana na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany. Ka ny namany mpiara-miasa aminy eran-tany zany nangataka ny fianakaviana hoe mba amin'ny anarany Johane inona no asa afaka andefasanay ny fanomezana izay ataonay. Ka teo indrindra zany no nahitana ny frère Jacques Tronçon sy ny aza izay manana centre de formation réinsertion professionnelle ny jeunes en difficulté. Dia ny fanojo tamin'ny asa nataon'ny Johane tamin'ny carrièrany zany le izy mba ho fanohizana izay natombony teo amin'ny fiainana. Izay zany ny androandroany dia nitrotrony mambavaka izy io ny fitombohan'io asa io. Raha ny fanazavana fony fahavelony moa dia niompanabetsaka amin'ny fanampiana ireo orinasa madinika no tanterahan'ny Johane Rajaobelina izay niasa teo anivony IFC izay irantsan'ny banky iraisam-pirenena tany Dakar Sénégal. Nosafidiana manokana moa ny fikambanana aza iarahan'ireo namany Johane Rajaobelina miasa noho ity fikambanana ity miahy ireo tanora sy manome fampiofanana ireo tanora avy amin'ny fianakaviana sahirana mba ahatonga azy ireny aleo tena amin'ny alalan'ny CFA na ny centre de formation artisanale izay isan'ny tetikasa eo anivon'ny fikambanana. Nisy moa tamin'ity androany ity ny fitsidihana ny biraon'ny aza izay eto Andrianarivo ihany ary nijereny indrindra ireo toerana fanaovana fampiarana sy famokarana ireo asa-tanana ny ankizy.